akatoerantsika rehetra tompoko. Dia raina ny tompo. Dia tsika anokatra ny baibolitsika avy hatrany mba hifezana ny fotoana hitsinjovana koa ireo mbola ody lavitra. Filazantsara ny Lioka toko voalohany 17:7. Filazantsara ny Lioka toko 4:1. Asan'ny apôstôly toko 2:7. Efesianina toko 5:9. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo ny soratra masina rehetra. Filazantsara ny Lioka toko voalohany 7:7. Ary dia feno ny fanahy masina Zakaria rainy ka dia naminany. Toko 4:4. Ary Jesosy feno ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 2:4. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Janontsika hatreo. Efesianina toko 5. Raisitsika ny 8:20. Ary azo mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Dia raina ny Tompo. Aleluia. Fanontaniana no mipetraka hoe nahoana moa no tsy maintsy fenoina ny fanahy masina isika. Verimberina tao anatin'ny vakiteny ny fitanisana ireo karazan'olona niaraka tamin'i Jesosy izay feno ny fanahy masina. Zakaria rainy Jaona mpanao batisa. Ny fiangonana voalohany tamin'ny andro Pentecôte tany Jerosalema. Raha mitoy mamaky ary tsika eo amin'ny toko 4:30 dia mampiseho fa nisy fotoana anankiray koa feno ny fanahy masina ny mpianatra rehetra ny fiangonana voalohany. Raha mijery ihany koa tsika ny makasika ny Barnabasy, asan'ny apôstôly toko 2:4. Dia miresaka amin'ny Baiboly fa io mpanompon'Andriamanitra io dia lehilahy tsara fanahy, feno finoana ary feno ny fanahy masina. Dia hoy ny Baiboly miresaka eto amin'ny Efesianina toko 5:9 tapany farany hoe aoka ho fenoina ny fanahy masina. Ianao io zany raha nabavy sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny amenonanao ny fanahy masina. Ho antsika rehetrarehetra zany rahalahy, tena zavatra ilain'Andriamanitra mihitsy ny atonga atsika ho feno ny fanahy masina. Aleluia. Zavatra iarahan'ny mpandinika Baiboly rehetra mahanaiky fa afa mihitsy i Petera fony izy tsy mbola nandray tsy feno ny fanahy masina
sy izy nandray izy feno ny fanahy masina. Tena tsy mitovy, tena samy hafa. Izao koa ny zavatra tokony ho heverintsika tsara. Nampididozan'ny Samsona ny nandoza ny fanahy masina azy. Mario koa nefa fa fampitena sy faharavana ho an'ny Saoly rehefa niala tao aminy ny fanahy masina. Ry lehilahy sy vehivavy rehetra zay tonga eto androany, mampahery anao aho, aza mandeha irery tadiavo angatao engavony fanahy masina mba hiara-dalana aminao isan'andro isan'andro. Engavy izy ary antsoy mihitsy izy, fenoy aho fanahy masina, fenoy aho, aoko feno anao aho. Ry fiangonan'Andriamanitra mivavaka ho anao aho, engane ny fanahy masina tsy hiala aminao, tsy hafoy anao, tsy andao anao, ary tsy amela anao andeha irery, ameno anao isan'andro 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 an'izy. Te aomby ve anao? Te andresy? Te ho tahina? Te ho ambinina? Te ho tahina? Te ho sitrana? Te handray vahaolana? Te ho tonga any an-danitra? Tsy maintsy fenona ny fanahy masina ianao. Alleluia! Aza miady rery zany, aza mandeha irery, mandehana miaraka amin'ny fanahy masina, hiara-dalana aminao isan'andro ane izy. Aza miankina amin'ny fahalalanao, aza mietehitra amin'ny fahaizanao na ny herinao, fa miankina, miantehera amin'ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra. Nahoana no tsy maintsy fenoina ny fanahy masina isika? Misy valiteny maro de maro reto, fa angamba ny 12 na ny 12 isa amin'ireo ihany no andeha ho raisitsika. Voalohany, tsy maintsy fenoina ny fanahy masina isika, satria azadina fa izy no ilay mpitarika tsy mety diso. Jona 9:13, raha tonga izy fa na amin'ny fahamarinana, izy ny taridalana anareo amin'ny marina rehetra. Romanina 5:9, zay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amin'izao lalantsika mankany an-danitra zao, amin'izao lalantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay zao, diso lalantsika raha hevitr'olombelona, sain'olombelona, na ny saitsika ihany no entitsika mamindra sy mandeha. Fa nomenatsika ny fanahy masina, ameno atsika, ary raha venatsika izy hanao ny asany eo fiainatsika, ray amin'ireny dia ny hitariany atsika. Firy mba manaiky ho tarian'ny fanahy masina manomboka androany? Amin'ny décision rehetra raisinao, na andeha hanambady, na amin'ny asa fanompona, na momba ny ankonanao sy ny tokantranonao, eny fanady amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fivelomanao sy ny projenao rehetra, ary avelao ny fanahy masina omeo anjara toerana izy mba hitarika anao. Izy ny mahalala ny lalana tsara ale, tahaka ny tariany zanak'Israely ka tamin'ny andry rahona no ny atoandro, andry afo no ny alina. Hitanao tsy diso lalana raha mandeha, tonga tany amin'ny tany Kanana ihany izy ireo. Ho tonga ao amin'ny nofinofinao anenao, ho tonga ao amin'izay irinao anenao,
tonga ny an-danitra anao ry Jesosy mamonjy satria ny fanao masina no ekenao hopitarika anao. Faharoa, nahoana ny tsy maintsy fenona amin'ny fanao masintsika satria izy no ilay papionina dia amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana any aparany any isy andro mahory efa ao anatintsika izao. Zay nisina olona mivary lavo mamono tena, zay nisina olona zay tena tsisy fanantenana intsony, dia indrisy mampalahelo mampahonena mieritseritra azy rendry. Sora mitombo fanetiny Jesosy eto ianao androany ary mivavaka tsy hoe tonga eto fotsiny ianao ho fenona ny fanahy masina ny ianao androany, ho fenona ny fanahy masina ny ianao frera androany. Ary rehefa ao anatintsika izy nylay mampionina atsika. Jaona 4:9-20, Jaona 5:9-20, Jaona 9:7, papionona ny fanahy masina. Misy ny zavatra mitona fampiononiny ianao, ampahereziny ianao. Misy fotoana tsy lavina andalovanao vanim-potoana mampitomandry, mampiraviravy tanana, tena maketaka malemy ny lohalika ny tananao dia tonga miraviravy zavatra hita amin'ny maso, reniny sofiny mitona any amin'ny fo, miatraika sy menjera any amin'ny fisainana sy miveritreretana, ady fanenjena, olana, problema, zavatra maro isan-karazany entana tsy zaka. Lasa dala raha olona taky ny olona rehetra ny anjeran'izany fa misaotra ny tompo any Jesosy ny voninahitra fa ny fanahy masina teo foana mbola eo akamin'izao mampahery, mampionina ary manatanjaka ary mipitsika hoe aza matahotra mbola eto ao, aza matahotra mbola eto ao. Ampahery anao eny ny fanahy masina, ampahery anao eny ny fanahy masina. Nizanizakivy tonga eto amin'ity toerany ty androany ho ampiakary ny fanahy masina ny moral anao sy ny finoanao dia afaka hiatika ny atinao isan'andro ianao satria ho visy varana ny kiraronao ifamata amin'ny andronao ny herinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Hipitsika romponao izy amin'ny fotoana maketraka anao, aza matahotra tianao Jesosy, tsy amelanao irery izy dia ho tafiny fahasoavany ianao ary izy mihitsy no amerina ny tenin'Andriamanitra ampoditsofinao ka hiteny manao hoe ampoanao ny fahasoavako satria ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Firy miandravy ny fampaherezan'ny fanahy masina, mafy ny aleloia azafady. Fatelo fanahy masina ilaina amenao tsika satria izy no ilay mpampianatra. Jaona 4:9-20 milaza manao hoe izy no ampianatra anareo zavatra rehetra tsy teny ho azy izy izay reny tamiko teo ambarany aminareo. Jaona 1:2-7 tsy mila ampianarin'olona ianareo satria aminareo ilay ositra, io ositra io fanahy masina tenany ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Mafy ny aleloia azafady. Tsy olombelona no ampianatra anao hoe makatoavy fa le fanahy masina mihitsy mitarika anao, hitondra anao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no ahatonga anao olona mpakatoho. Terahina ny tompo fa tsara izy. Faefatra, ilaina ny fanahy masina hamenao antsika satria izy no ilay mpananatra. Jaona 5:20 raha tonga ny mpananatra, mananatra miavertiry izy amin'ny zavatra mety mampidi-doza, mety mampatahotra, mety manimba, mety ambotika, mety andrava. Ampitandreminy ianao, anariny ianao. Rehefa mananatra izy
aza manamafo eno izay lazaina akatoavy izy manetiatana dia tsy andao anao naovinany fanamaso. Alleluia. Ho anariny ianao, torony hevitra ianao, tolorany saina ianao, aza manambady an'io lehilahy tsy mivavaka io dia aza misisika tsony. Amenina mafy be azafady. Anariny ianao tsy mety ho fitafianao io, mba hovay ho fomba fitafinao io dia manekefa azy anariny aza lavina. Ananatra anao izy aza miady amin'ny rahalahinao, aza manisy ratsy ny mpiray tapo aminao, mpiray fanantenana aminao dia hiaino ianao. Mba misy volona iaino ny fananarany fanamasina ve azafady. Alleluia, 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 alleluia. Ilayntsika ny fanamasina amenatsika satria izy no ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Korinthiana voalohany ny toko voalohany 12 misy ilay teny izay nentin'ny apôstôly Paoly nampianatra sy ny teny ny fiangonan'ny Korinto. Zao ny lazainy sy ambarany amin'ny anaran'i Jesosy. 12 Korinthiana voalohany toko voalohany. Satria ny Jiosy izay mila famantarana, ny Grika mitady fahendrena. Tena ilaina toy izantsika io Efesianina toko voalohany 13 Efesianina toko 4 miverina amin'ilay hoe fitombo-kase, famantarana hoe an'Andriamanitra marina, an Jesosy marina. Mba misy an'Andriamanitra ve eto azafady? Isany an'Andriamanitra eto azafady? Mafy ny aleluia re. Ameno anao any fanamasina androany dia tena homboam-pirofan Jesosy ianao. Ameno anao any frera fanamasina teo fomarina fa an Jesosy ianao. Mety apangany devoly dia hiteny zavatra be dia be, bla 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 momban-dranona fa ny fanamasina mihitsy no pirofo tsy azo lavina eo anatrehan'ny anjely, ny mponiny lanitra ary eo maso Satana. Ana io frera io, an'Andriamanitra io sera io, an Jesosy io rempianakaviana io. Efa voavitiny ran Jesosy ireo olombavonjy ireo. Hidinao aminao ny fanamasina ameno ianao mba fitombo-kase famantarana fa an'Andriamanitra ianao. Zay mahatonga ny Romanina toko 9:7 miteny raha misy tsy manana amin'ny fanahy Kristy tsy aza izy. Afaka misoratena daholo niza niza, n'importe qui afaka misoratena, za ohatran'izao, za ohatran'izao, za ohatran'izao. Ho azy afaka midiserne dia afaka midiserne izy hoe mampiaya. Tsisy fisalasalana, mampisalasala ity olona ray ity mampiaya. Fa amin'ny ankapobeny afaka miteny zay teneniny daholo. Fa ho avy le fotoana mampatahotra anankiray hitenenany maro amin'ny trehan'ny tompo. Efa naminany teo anatrehanao zay, efa nanao zava-dehibe, efa nihinana sosotro, efa namoaka démonie. Fa ny tompo hijery tsy amin'ny alalan'ny titra, tsy amin'ny alalan'ny fisehoany ivelany, tsy amin'ny alalan'ny fahaiza miresaka, tsy amin'ny alalan'ny fahaiza manalatsy ny tena, fa amin'ny alalan'le famantarana sy fitombo-kase. Sisy adevitra amin'izay fotoan'izay. Hiavaka tsara, izara roa ary isy fahagagana mahatalanjona any an-danitra satria olona tsy neveriny maro ho tongany, olona nieritreretiny maro ho tafiditra any kay tsy tongany. Ho tongany any ianao androany, ho tongany any ianao amin'ny fotoana sy ny ora andrasa isan'ny fotoana lehibe zany satria androany ho ahitiny tompo aminao ny fanahy masina. Ameno anao ny fanahy masina dia ho fitombo-kase velona tsy azo kosehana, tsy azo andaingana eo ny fiainanao fa an'Andriamanitra ianao. Fa enina
ilaina amianantsika ny fanahy masina satria izy no ilay mpamorona sy mpanome aina. Joba 3:7 ndefaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy ity andininy anankiray ity. Joba 3:7 andininy 4. Ny fanan'Andriamanitra no nanao ary ny fifinainy tsy to no mamela nanao ina moa ty lazaina am'izany? Namorona créateur ny fanahy masina. Misy olona eto misalasala hoe marina ve zany zavatra zany? Marina zany tompoko. Tiako ino ianao? Minoy ianao aza misalasala. Mpamorona ny fanahy masina. Alleluia. Maninona moa misy olona matsapa famoronana mahagaga eo amin'ny tontolo ny ara-panahy sy ny fanompony an'Andriamanitra, eo amin'ny fivelomany, eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny tokantramony. Eny fa amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Fa misy olona maninona ary tsy mba mahatsapa an'izany satria le fahatakarany dia mbola tsy tonga amin'ilay hoe ny fanahy masina afaka mitondra famoronana. Androany amorona ny tsy misy eo amin'ny fiainanao any fanahy masina. Amen. Amorona fahasalamana vaovao anao izy ho anao zay marary. Amorona taova vaovao anao izy ho anao zay simba tova tonga eto amin'ity toerana ity. Amen. Zay mahasoa anao rehetra dia hitondrany herin'ny famoronana ary amin'ny fahefany mahagaga. Amorona ny zavatra ilainao rehetra ny amin'ny fanahy masina. Mila voly ianao, amorona ny izy. Mila asa ianao, amorona asa ho anao izy. Mila olona anampy anao ianao, izy ny anao amorona olona aniraka olona anampy anao. Mafy ny amenina azafady. Tsy mijanona eo fa mamelona, manome aina. Alleluia. Mamelona ny fanahy masina. Alleluia. Zay ny tsy mampatahotra le hoe irahana amin'ny fiangonana maty, mahatonga ny pasteur sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tsy matahotra. Hay vo iraka any ianao dia mampangotsoka amin'ny mpino sasany zay malala ny historika an'ilay toerana. Mafy be any frera. Tsy matahotra mpanompon'Andriamanitra satria fantany ny fanahy masina miaraka aminy ilay fanahy mpamelona ny maty. Ka rehefa tonga ao izy ilay fiangonana maty lasa fiangonana velona. Mpino anankitelo lasa 30, mpino 20 lasa 200, resety 80,000 ariary lasa resety 800,000 ariary. Tsy aloha sy namenina mafy be ve o. Raha tsy niaraka tamin'ny fanahy masina dia zay ny nampatahotra azy. Tsy vitako ny amelona io, asa maty io, tsy vitako io. Fa satria fantany miaraka amin'ny fanahy masina tsy matahotra izy. Ary tsy mandray an'ilay izy ho toy ny disciplinaire izy, fa mandray an'ilay izy ho toy ny fanamby, épreuve spéciale eo amin'ny ministerany. Ary dia izy manao hoe irao a Jesosy ho any am-bavadiny ny elo, fa rehefa tonga any aho ny jaune rouge miova jaune vert. Tsy ny fiangonana ihany fa ny fanoloran-tenan'izay maty rehetra tonga eto androany. Maty tsy mety mamaky baiboly, tsy mety mamonjy fivoriana lady arivo, tsy hita amin'ny fanetanana rehetra. Ho velomin'ny fanahy masina ne, ho velomin'ny fanahy masina ne, ho mpino velona ra-panahy miaina amin'ny fanoloran-tena matanjaka mafiorina tsoro tsara ho an'Andriamanitra ne. Fanoloran-tena anao orinty Pentecoste 2025 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Source financière anao ve maty?
dia hoy ianao mafy be le concurrence sauvage samy manao zay say-patany ary ny malagasy zay mavo azy manao an'ity taxi bisikileta ny anankiray izy menakavy tonga dia izy rehetrarehetra taxi bisikileta daholo mihitsika ny aktivité rehefa avy eo dia misy manao vaovao indray miara-mirona makany daholo indray tsy fantatro maty ve ny tsena maty ve ny tranombarotra maty ve ny aktivité tampina ve le source financière hitanao fa mihitsika mihitsy ary tena goaisa tsy mety mandre nezana daholo jerena amin'ny parametra rehetra ohatriny tsy mireusira le izy solution fanamasina amenonao any izy androany ary efa ao anatinao izy ho hitanao tsara ho velominy daholo zay toerana rehetra lalovanao tsy diavinao izy fahavelomana magaka ao amin'ny tokantranonao any amin'ny varotra ataonao any amin'ny fambolenao any amin'ny fiompianao any amin'ny toerana sy ny domaine rehetra misy ianao hitondra fahavelomana any amin'ny fanamasina inona itsika amin'ny fahavelomany fanamasina fafito satria izy lay mpanome fiadanana sy fifaliana Galatiana 5:12 vokatry ny fanahy dia fifaliana fiadanana Romanina 4:17 fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana fifaliana ao amin'ny fanahy masina Tesaloniana 1:9 misy le teny hoe afaliana ao amin'ny fanahy masina Alléluia. Alléluia. Ny fiadanana tompoka tsy vidiana ary tsisy magasin na orinasa producteur na fiadanana tsisy na hoaiza anao na hoaiza sy manana olana minga Elon Musk sanatria fa na dia izy azy sy mbola nahavita namorona produit amin'ny fiadanana produit amin'ny fifaliana ary tsisy na oviana na oviany zany misaora amin'ny tompo ianao fanomeny ny fanahy masina ary ho an'izay manaiky ho fenoiny amin'ny fotoana rehetra miala ny alahelo misinda ny ankiviana mitobaka ny fiadanana mitobaka ny fifaliana dia afaka iry ianao na dia mandalo fotoan-tsarotra azy na dia tsy manam-bola aza indraindray dia mbola afaka hiderany tompo hoe halleluia halleluia satria le fanahy masina mamokatra fiadanana mamokatra fifaliana ao anatinao ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra fiadanana ny eo an'ny anabavy rehetra fifaliana ny eo an'ny ralahy rehetra Alléluia. Dita soritra eny amin'ny endrika ao tena iainanao mihitsy tsy le fifaliana amboamboarina mody miseho fotsiny nifiny tsy zay fa atao-po mihitsy le izy atao-po mihitsy tipokafaliana sotra Jesosy eo faly afa ho any an-danitra voasoratra ny anarako raha tonga Jesosy hamidina hiakatra ho ataoko velomany tany sy ny atao mavesa dia hitao fitsarana mandrakizay ary na dia mbola tavela eto azy tsy mamoy fo tsy kivy tsy mivarilavo satria mandalo ihany io ary dia zao ninninona ataon'ny devoly tsy mahasotra le fifaliana sy fiadanam-ponomeny ny fanahy masina mafy ny amenina zafady Alléluia. Zay nisy ny olona kristianina be dia be mandresy dépression tsy mideprime zany
téléphone avy ato, téléphone avy ato, téléphone avy ato, pression avary, pression avary, pression avary. Ianao tsy midéprime zany mihitsy. Atrehanao ampitoniana, atrehanao ampifaliana, ninona miseho, ninona mitranga. Ho lasa dalana eny dia vory fahavalonao manomboka androany satria zay rehetra atoany tsy akosoka ny fifaliana sy ny fiatanana omeny ny fanamasina anao. Fahavalo, ny fanamasina fototry ny fitahiana rehetra. Petera farotoko voalohany indimy fahatelo, fa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika zavatra rehetra momba n'izao fiainana izao sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Omeny. Inona nomeny? Ampahan-javatra ve? Ampahany? Tsia. Zavatra rehetra. Fantatrao ve valeran'izany teny zany? Zavatra rehetra. Alleluia. Ho tanteraka amin'izay aneo projet nofinofisinao io. Amen. Fanamasina mihitsy no anomeanao fomba sy moya rehetra atongavanao amin'ny fanambinao. Hitanao ane izy, hitany fiainanao, hitany fivelomanao, hitany fidiram-bolanao, hitany asanao, hitany aktivitenao. Asio amenina tao fa milanitra ny tanana azafady. Amen. Rehefa nirotsaka amin'ny fanamasina tamin'ny andro Pentecôte tao Jerosalema, mario le teny ankiray, fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra. Dia mario le teny anankiray, andininy anankiray, tsisy nanana ny tsiaby. Dia ho aloha zany raha tena analizenao tsara io verset ankiray io, dia nitsangana tsy fahampiana. Profozany Jesosy nitsangana tamin'ny maty, niseho tamin'ny mpianatra, dia nisy fotoana izy niteny, anaka manakanina vai anareo. Sanganehana ny mpianatra. Manaiky matotso miteny, tsy nanakanina izy ireo. Nisy fahasairanana. Fa nanomboka rehefa nilatsaka ny fanamasina, niala le fahasairana. Mba ho tapitra androany eny io fahasairanana mampitaraina anao andro aman'alina io. Amen. Misy le bebe anay zay a. Izako manao vakansa moa zay dia makany foana. Tamin'izany, fony fahavelony. Dia hitako tsara mihitsy satria rehefa mifo maraina izy a, dia za mifo maraina miaraka aminy eo. Dia mampiasa sira izy. Dia hoy izy, lany ny sira. Nefa mbola misy sira ao anatin'le voatavo mota fitoerana sira. Dia tsy naharitra dia tsapaiko kely. Mbola misy ange zany bebe. Manao siramamy indray izy mampiasa. Dia hozy izy indray sady miteny izy, lany ny siramamy. Misy fotoana nge dia tataka izany ny fiainany sasany. Tia ny zavatra nahagaganara ny vavaka teto tamin'ny alina. Natambery ny fanamasina ny zavatra rehetra niseho. Nampatsiahivony ny lalana ny tondrany, ny lalana ny vakivakiana. Fa tsy mbola nisy fotoana ny taraina ny vavako hoe za tsy manam-bola. Tsy hoe za manana be dia be, dikan'izay tsy manana compte bancaire, tsy manana épargne. Fa nisorako an'Andriamanitra, tsy mbola nivoaka an'ireto vavako reto hoe za tsy manam-bola. Manomboka androany, anana ny ampy amin'izay ianao. Amen. Mibangy amin'ny fiainanao rehetrarehetra ny herin'Andriamanitra. Amen, 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 amen. Amen. Dia hiteny ianao hoe ampy ny okolazy, ampy ny jirama, ampy ny vadrano, ampy ny zavatra rehetra. Dépense journalier-nao ampy ianao fanamasina sera fahasamatavatra, ampy ianao frère ny herin'Andriamanitra fahasamatavatra. Teraina mitompo fa tsara izy. Fa sifitsika zao, ilaina ny fanamasina ameno antsika satria izy no ilay mitondra fanomezam-pahasoavana, fa mitonga mibatisa amin'ny fanamasina. Ameno. Potra avy eo amin'izay fanomezam-pahasoavana.
tena mipotra. Ary io anisany atsika mbavaka amin'ity arivo ty. Hipohipoitra amin'izay ny fanomezam-pahasoavana. Eto anivon'i Jesosy mamonjy. Isy mpaminany hitsangana. Isy mpanao fahagagana hitsangana. Isy manana finoana mafindra tendrombohitra hitsangana. Fanomezam-pahasoavana rehetra tsy entina mirehare anitsakitsahana sy anindritsindrina ny hafa anaovana tsinitsinina ny sasany tia fa fanomezam-pahasoavana hiara-miasa soa ikendry izay fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Amen. Misy anabavy eto tena omen'ny tompo fanomezam-pahasoavana manomboka androany. Isy aminareo rahalareo tena ho ampiasain'ny tompo amin'ny fomba hafakely mihitsy manomboka androany. Satria fanomezam-pahasoavana dia hidinao aminao. Rehefa feno ny fanamasina ianao dia hipotra ho azy io fanomezam-pahasoavana io amin'ny anaran'i Jesosy. Zarazaraina ho samy hafa ny fanompona. Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezana. Fanahy dia ray ihany. Fa folontsika izao ilaina ny fahafenoan'ny fanamasina satria io no miaro atsika. Miaro. Marina fa mbola tsy dia hoe zoky olona na hoe tranainy ny tena fa betsaka izay zavatra ny lalovana. Ny lalovana. Accident moto tsy fantatro. Impolo sa impery. Isy an'izany tsongolo batita tonga dia 5 metatra. Ta. Fa misaotra ny tompo. Isy an'izany tomobile fiarakodia taxi brosy tonga dia manitsy any anaty azo. Ary ny teny eo amin'ny place de la mort. Zamba miadiady devant io moa any anaty azo. Fa misaotra ny tompo. Efa hitako izany tafiana mpamosavy. Mpamosavy 5 isa. Nanao angaretony. Za dia za rery. Tsy ambotsy lambo. Raha zany aloha ifanjevo. Aloha ifampitady. Ny olona manana ny fanamasina tsy milefa, tsy mitsoka, tsy mandositra. Miatika ny zavatra rehetra. Nitsoka ny lehibeny. Ielao fa olona mahery andro io. Tsy izany mahery andro fa le fanamasina nameno io no miaro io. Na dia avy toy ny asany fahavalo fa nanjevanangana faneva isakanazy. Tadidinao Elisa sy Geazy no didiny miaramila ny Sirianina. Vao ny fo maraina ary Geazy izy efa ny cercle akavia akavanana aloha aliana miaramila ny Sirianina. Elisa tsy taitra satria ahoana fantany ny fanamasina miaraka amin'ny miaro azy. Vavaka Elisa ampairato ny mason'ny Jehovah. Niratra ny mason'ny Geazy. Inona ny hitany? Kalesy sovaly sy ordinaire tsy mitovy amin'ny Sirianina. Kalesy afo. Ny herin'Andriamanitra ny hiaro anao raha lasiana bavy zay mpanendaka mikendriny anendaka anao tsy ambininy. Zay mpamorika miketrika ny amorika anao tsy ambininy. Zay mitetika ny anapoisina anao tsy atanteraka. Ary na inona fanafiana atao anao albadir mosavy inona ihany koa mety isy anaty any andoham-pasambasiby ny sarinao, ny volonao, ny akanjonao asa matahotra. Mesana fotsiny reny satria misy afo manodidina anao dia ny afo ny fanamasina iaro anao.
Zakaria 4:5 izao ho mandafo manodidina anao hoy Jehova. Mandafo. Alleluia. Sy an'ity lehibe ny mpamosavy lehibe ny omby asa zay mifandray tanana taminy nandoalika teo anatrehany. Tsy hoe potseriny tsy ataony prise mafy be fa zay mifandray président ny fokotany carte mobile. Inona koa reto ataony reto? Io zany mihitsy ay loha fandehanako eny ela mihitsy ny tadiavako an'io. Pastera aza makeny pastera ozy ny frera zaho aho eny sy atahotra misavy eny anao manomboka androany lasa tokoa anakeny. Vao nahita izy dia mivandriko. Le tsika koa ny an'ity brouillard matanjaka be mihitsy. Tsy hitanao amin'izao volomasoko zao ve? Jereko! Iny fa niondrika. Anà ianao androano salama rangaty. Salasala izy andray tanana. Fa voana andray tanana. Izy koa izy indray nitolevika. Tsangana ho ara-lehilahy fa iny maro ty mora mitolevika ity. Zay voananto. Fiziny. Pasteran' Jesosy mamonjy. Manomboka androany tsy azo kitikitiana ampiny Jesosy mamonjy. Tsy azo kitihana ianao sera. Tsy azo kitihana ianao frera. Ayary ianao ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Farany ilaina ny fafenony fanamasina satria io le manome hery sy fahefana. Luka 4:9 mandra-panafina anareo amin'ny hery avaly amin'ny avo. Zany hoe tafina hery mihitsy ianao. Eritrereto tsara zany hoe iny fitafina anaovanao iny dia ohatran'iny le hery ny fanamasina. Dikan'izay mifono vy ianao. Antibalina iny, antivaratra iny, antimosavy iny, antiozona iny. Zay manozona anao hiatra any amin'ny any zany. Retoro alanvoheran'ny ratsy rehetra zay kendrena amin'ny tenanao. Mafy ny amenina zafady. Asan'ny apôstôly 2:5 azerenareo amin'ny ilatsaha fanamasina aminareo. Hoy Mika 2:5 za kosa feno hery avy amin'ny fanahin Jehova. Timoty 2:2 tsy nomen'Andriamanitra fanahy taotsika fanahy hery. Jereo Stefanina rehefa feno ny fanahy masina voalaza ny 2:9 asan'ny apôstôly fa feno finoana sy feno hery. Zay le hery. Zay mahatonga anao mahery. Tsy mety kivy na tiaka vina azy. Ninninna resabe renao manomboka androany tsy akivy anao zany. Tsy ampiraviravy tanana anao zany. Tsy ampiotsina anao zany. Vao maika anosika anao hiaccéléré ny dianao eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zay mahatonga anao tsy azo, tsy afaka lavo mihitsy. Tsy midaraboka, tsy menjery. Takleny ianao fa tsy midaraboka. Akodia ianao fa tsy menjery. Satria nahoana? Misy hery. Ho vehivavy mahery eny sera rehetrarehetra manomboka androany. Lehilahy mahery eny frera rehetrarehetra manomboka androany. Amen. Halleluja. Tsy mijanona amin'ny hery fa misy koa le hoe fahefana. Lasa manam-pahefana. Misy autorité. Fantaro le fahasamihafana. Tsy olona ordinaire. Zay ngeny tokony tsy hakomplexe atsika mihitsy na oviana. Satria ianao olona autorité ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
amen. Zay koa tsy tokony fanaovana tsinitsininy eto amin'ity tontolo ny fanompony ity. Dia mandeha tena antsony Jesosy ny mpianatra Luka 7:20 rehefa natsony izy ireo tsy hoe nyzaraina goûté tsy nyzaraina approvisionnement, tsy nomena régime fa le tsara lavitra, nomena hery, nomena fahefana. Ary androany ny fotoana omena hery dia omena fahefana ampino rehetra tonga eto amin'ity Pentecôte androany ity. Arabao sady le raha vavinao le raha lanao arabainy ianao fa nandray fahefana, manam-pahefana ianao manomboka androany. Sandrato amin'ny lanitra ny tananao azafady dia manao aleluia. Iny tananao misandratry iny efa miaraka amin'ny fahefana zao, iny tananao misandratry iny efa misy fahefana zao. Zay marary ametrahanao amin'iny dia ho sitrana manomboka androany. Zay olana tondronao amin'iny dia hiva manomboka androany. Zay devoly tondronao amin'iny dia hivoaka hitady lalana antsirana manomboka androany. Ary iny tananao iny andrava ny asan'ny devoly, anapotika ny heriny maiziny, anorotoro ny fahavalo rehetra, ary anehoana ny voninahitra Andriamanitra ao fiainanao isanandro isanandro isanandro. Dia rahina Jesosy fa tsara izy. Jereo tsara mosesy ny fahefana. Ranomasina mena misokatra teo anoloany. Jesosy ny androany ny fahefana io. Jesosy ny androany. Hitanao nanaiky azy ny rivotra sy ny tafiditra ny ranomasina. Tena izy mangina mitsara. Le ranomasina tonga dia nitony. Fahefana io dia efa nomenandry mpanompo teo aloha atsika. Mosesy santonany sokatra ny ranomasina mena teo alohany. Fony ianao mbola ordinaire no azony devoly sakanana sy blokena ny lalanao, fa manomboka androany omany ny masonao hijery. Sokatra ny ato, sokatra ny ato, sokatra ny ato, sokatra ny lalanao rehetra rehetra rehetra. Alleluia. Tsy androny birao any amin'ny ministera sy ny sampandrara rehetra rehetra ny atalata ny andro, fa isy olona hiantso ianao, isy tompony andraikitra hiantso ianao, fa ny dossier ianao dia traité, ny valo ny fangatanao, tonga ny valim-bavaka voarainy teny fikasana. Satria nahoana? Olona misy fahefana ianao, le fahefana tao aminao nanokatra ny lalanao rehetra. Josoaso ny fahefana be dia be ny zavatra azo lazaina, fa jereo niny baikony ny volana sy ny masoandro. Ianao ry volana aza miala ondoha sahany Gibeona ry masoandro, ary ianao ry volana aza miala ondoha sahany ay alona. Nanaiky sa tsy nanaiky? Mafimafy azafady. Anaiky anao ny devoly manomboka androany, anaiky anao ny aretina manomboka androany. Tsy mila rizariza be fanafarana olona verisa vatsy, fa iny fanondronao iny, iny tananao iny dia isy fahefana. Hiala ny cancer, hiala ny kyste, hiala ny fibrome, hiala amin'ny tenanao ny diabeta manomboka androany, hiala amin'ny tenanao ny insuffisance rénale manomboka androany. Dia ny fiainanao fahagagana isanandro, fahagagana valom-bavaka isanandro, fandresena isanandro, fahombiazana isanandro, satria fanahy masina hiaraka aminao. Elisy ny fahefana, ranonorana telo-taona sy tapany tsy nilatsaka, vavaka izy latsaka indray. Atsoy le ranonorany eo amin'ny asa fivelomanao, atsoy le taom-pavokarany eo amin'ny fianarana taonao. Amen, 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 amen. Halleluia. Elisa sy ny fahefany lela famaky. Tsisy an'izany poseta ary simedy zany. Rehefa tonga ny fahefana, tsy miteniteny foana eto, maminano anao azo, maminano anao a frera zao. Asa variana sy manaiky kejay ny lalàna ny natiora hoe tsy maintsy zao io lozika sy ny sisa sy ny sisa. Ny Andriamanitra ivavahantsika eto afaka midepasy ny lozika rehetra rehetra.
Apisiny tsy misy. Anafoana misy tonga tsy misy. Ny saoty avy any ny lela famaky ohatran'ireny bouchon reny. Nefa matière ngeza be. Famaky. Firy kilao zany? 5 kilos environ anoany. 4 kilos. Fa mitsikafona teny ambony rano. Itsikafona amin'izay valim-bavaka ao manomboka androany. Amen mafy be azafady. Amen mafy be azafady. Zay iatrika fanadina mpanjakana rehetra tonga eto. Anala CP, iatrika BPC, iatrika baccalauréat, iatrika concours. Asa matahotra. Avelao le fahefana iasa. Avelao fanahy masina anampy anao. Mianara tsara fotsiny. Masotoa mianatra. Mamerena revision. Ho hitanao. Itsikafona amin'ny fahombiazanao. Itsikafona amin'ny fahombiazanao. Mafy ny amen azafady. Petera sy ny fahefana tandidina nitondra mirakla. Zay azony tandindony Petera sitrana. Ny olona paralysé tonga dia nitsangana. Ny olona voan'ny Europa lui sitrana. Paul sy ny fahefana kekeriny viperista amin'ny nosy malita. Ary ny olona dia efa nitsaratsara. Ny olona tsy ela mitsara. Iaza mba misy mahazo anao ihany. Vao tafitohana kely tsy tokotany. Mpinana pafolo-karena marina iny. Kafa kekeriny vipera Pauli nanangona kitay mba hamindrona. Nalainy le vipera dia nakify ny dorany teo amin'ny afo. Dia niandriandro daholo nitazana daholo ny rehetra. Ekaraboka zao io a. Efa miakatra tsikelikely. Iny amin'ny tenda kely amin'ny pomme d'Adam maniny zao le poison a. Io zao a. Itsipaka zao io a. Manisa 3 a zao a. Isa 2 3. Tô tsy mety. Averindra mandeha isa 2 3. Masaka ihany le vomangana tony fa tsy nety ny karapoko Paul. Tsy azo vonony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maty vonony ianao satria olona manana fahefana ianao. Amen na mafy be azafady. Ny mosara Paul lasa nisy fahefana. Nanaraka tany le fahasoavana sy ositra. Zay tsy tokony ataitaitranao ray aman-dreny nefa somary kitiany zanakao ny telefonina anao. Aleo kitiany any mihitsy. Mety iny mihitsy ny amonjena azy. Raha mba somary indraminy ny kiraronao. So ihany ny anay sy le zanako lafa tsy mitovy. Izy 42 za 38. Fa miao azy ihany ho anaovany. Fa iny botinao iny, iny kiraronao iny, iny satrokao iny, ny akanjonao iny. I style mety ny ndramany an'iny. Fa le hery sy fahefany fanamasina miaraka amin'iny. Tsy ho tafandromandry izy. Ho voataona ho an'i Jesosy izy. Ho babin'Andriamanitra izy. Misy ankizy vavy miteny sady hoe tsindrakindrana ny akanjo mamanay tsony ah. Tainy tompony anareo eto mpamarana antsika. Ndotsika andray ny fahafenony ny fanamasina. Fantatrao ve fa samy hafany ny hoe manana sy ny hoe feno. Fantaro. Ratavoangy anankiray. Asina solika. Enoy tsara. Petraka eto le tavoangy. Raisinao le solika. Nandraraka ianao. Efa misy tapany. Misy tapany mahery. Efa feno. Efa tena miakatra le volume. Fa ny atao hoe feno. Tsy mitovy amin'le hoe manana. Fa le hoe feno tena hoe rakotra tanteraka mihitsy. Nahidinao le solika. Dia niakatra amin'ny volume atao anatiny. Niakatra. Quart, demi, moins quart, plein. Mbola midina ihany. Manomboka mitobaka ety ivelany amin'izay. Zay tian'Andriamanitra ho atao androany. Mba misy mangetaheta ve eto azafady. Mba misy mangetaheta ve eto azafady. Jesosy sy ny teny sy ny lasy manao hoe raisy ny fanamasina
dia miteny ihany koa fa ianao dia tiany ho fihainoana ny fanamasina androany zao rehefa laza amin'ny andininy ankiray ny bokyny Jaona tsisy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanamasina ataontsika tsy hijanony amin'ilay hoe manana fa ataontsika hipitany amin'ilay hoe feno halleluja Davida dia niteny kapoakako dia mitobaka hitobaka any amin'ny fanamasina ao anatina hitobaka any amin'ny fanamasina eto amin'ny Jesosy mamonjy pastera feno fanamasina mitobaka mpitoroteny rehetra feno fanamasina mitobaka ny olon'Andriamanitra rehetra tsakanava feno fanamasina vonina venareo azafady vonina vetsika rehetra azafady ary androany arivo misy olona jamba ve eto azafady fa tiako anangan-tanana na olona mitondra jamba misy anankiray ato tsangana nge azafady tsangana za matahotra eo amin'ny sezanao eo ihany iny misy ve ty amin'ny frera sa tsisy misy anankiray zay voa amin'ny maso rehetrarehetra aiza daholy mitsangana hoe azafady ny amin'ny toerana misy azy saotra tompoko misy olona mitondra moana ve eto amin'ity toerana ity azafady maso toerana nareo misy olona mitondra moana ve eto misy ve azafady misy olona mitondra marenina ve eto marenina taominao izy dia tonga ty izy misy olona ve eto malemby tondra beky taingina seza rolanty misy ve tsy ho iraitsika fotsiny hoe feno fanamasina fa avelo le famantarana sy fahagagana anomboka eto Jerosalema maniry ara-maniry sy rairay avy zay tonga eto androany natoina ahoana toerana misy ianao dia atsapa mihitsy ianao hoe teto ny fanamasina niona taminy ianao ary nanova ny zavatra rehetra tsy teo amin'ny ara-panahy ihany fa na dia teo amin'ny fahasalamanao ihany koa azy misy olona voan'ny AVC ve tonga eto voan'ny AVC zay marary mafy rehetra tonga eto ataontsika hivavaka androany tamin'ny toerana ray ho voninahitry Jesosy ny olona any ambanivohitra mampalahelo ary mila tezaina ny ankizy mpiazana ny ankizy amin'ny resaka santé hygiène amin'ny lafiny rehetra mihitsy indrindra ny resaka ativava olona vo 70 taona le ray mpianakaviana tsisy tavela tsony nifiny tena nongotana ary misy koa le dentiste dia tena faly ny anongotra fotsiny fa finaretana ho azy mihitsy le manongotra ny nifin'olona io tsy mba manome solution teniongotra daholy raha sy fa isy fotoana mbola hiakatra ty zay frère zay dia aseho anareo tsy ho vavolombelona eo fa rehefa namangy ny fanahy masina nameno ny tsirairay avy marina tsy ampy amanarivony ny vory tao zato mahery kely fanidina amin'ny fanahy masina nidina zany tena miracle zany ny verina nametraka nify vaovao teo amin'ilay hian'le frère 32 dents complète tsy nanampiana tsy nanalana tonga dia mirafitra fiairery izy rehefa taloha manararoatra ohatra mibanga amin'ny alina na misy mampimeary amin'ny atoandro dia miafy fa mialina voatabo fa rehefa nivanginy fanamasina mifeno ny fanamasina falery miderany tompo ho averin' Jesosy eto zany
Zay fahagagana reno nataon'Andriamanitra tamin'ny 61 tamin'ny 63 azon'i Jesosy averina manomboka androany eto amin'i Jesosy mamonjy zany. Ny fahasoavana rehetra ny ainan'ny fiangonana azon'i Jesosy averina eto zany androany. Ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny manana fanomezam-pahasoavana, manana fanomezam-pahasoavana, mpanao delivrance, manao delivrance, ny mpiasa sy mpitona fanahy, hitona fanahy, dia ho hitanao andeha irimirimitsika ahiatrika ny 80 taona ho avy. Jesosy mamonjy ho azao tontolo izao, azao tontolo izao ho an'i Jesosy mamonjy. Tsy aloha hivavaka tsika. Azonareo tsara ve le izy azafady? Inona ny ilaina zany zao? Feno fanahy masina. Tsy hofrano le namanao eo akaikinao, ho fenona fanahy masina ny ainao. Amen! Efa mitoerana ve ny musicien rehetrarehetra azafady? Enina amby 700. Manana etaeta. Ho feno anay sera. Sera ho feno ianao. Frera aza manaiky ho maimaina. Ho feno ianao. Feno ianao frera! Andray ianao androany! Iny fanahy masina fa efa midina. Midina izy. Petraka ao amin'ny anabavy. Amen rahalahy rehetrarehetra. Ety ambony pilipitra feno ny fanahy masina. Ty koloara rehetrarehetra ty feno ny fanahy masina. Reto fanasan'ny tompo raisika rehefa avy reto misy afo fanahy masina. Communication misy fanahy masina. Dia hitineto ny herin'Andriamanitra zao ankehitriny zao. Sokafony fonao manana fanetretena, manana etaeta. Vangy zahay kasy zahay lay ositra, lay osotra. Tsy aloha hitsangantsika. Sambato amin'ny lanitra ny tananao azafady. Vangy zahay kasy zahay lay osotra. Muoka menwana timba misfeta, timba misifetani ifamezani ifana imasina inisengangaka akufenitafta aritubaka Zarai, bueno surai, le faço Vangue tu pão, Cassiu, nem muito está desfazendo, nem after Noé, a tua patrícia fenguna não, aleluia, Vangue tu pão. Hallelujah, hallelujah. Thank you, say. So wanatu zangizan. Seti ambai faka kana mamukan. Yung fasalaman, yung fiyangan, yung famluratenan. At sinay ang ruswa tiyaluati. Wetong poketanao. Tungava, manatunas, fenoev, fen fasoavana ianao, ary anomboka aminao, miasa magaka ho ataon'Andriamanitra androany. Halleluia. Anio zay tompo mangetaheta. Anio tompo mangetaheta. Italisiri yataka, fanate anao. Familia,
izy androany. Anaovakisanao fanamasina sy ny afisy. Asa matahotra. Na dia mivavika aza ny lelanao asa matahotra. Na mirotsaka ranomasinao asa matahotra. Halleluja, halleluja. Thank you, thank you, thank you. Vavakitsika somary andendeha kely zay telo ny rahalahy aoka tsy hitaitra ianao. Eto fanahy masina zao, eto fanahy masina tena mahasoanao raha feno ianao rahalahy androany a. Tena mety aminao mihitsy. Feno ianao, feno ianao, feno ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy fanay rano ny fiangonan'Andriamanitra. Vita batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Jereo reto anabavy rehetrarehetra tonga eto reto. Ny ateny amin'ny fony fiangonana. Tompo, ny akavia, ny anoloana. Vangy, feno hery, feno hery, feno hery. Mandray le fahasoavana. Mandray le batisa ny afo. Batisa amin'ny fanahy masina. Mandray le ositra. Mandray le fahefana. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Raisy ny anjaranao ser. Raisy ny anjaranao. Raisy, frère. Raisy ny anjaranao Raisy ny anjaranao frère. Io amety tanana aminao io Jesosy. Amety tanana aminao Jesosy. Ameno anao izy androany. Ameno anao izy androany. Halleluja. Halleluja. Misaotra Tompo. Misaotra Jesosy. Vavaka ho an'ny aretinao sika amin'izao fotoana izao a. Aiza le jamba, le maso tsy mahita, le maso efa simba. Raisy, raisy ny asa fanahy masina. Anao miracle spécial ho anao. Analany tsy fahitana. Vitany na ny an'olo vao maso vaovao anao azy. Tena vitany. Vavononao simba, ny atonao simba, ny rainao efa potika, ny lalandranao maloto. Divo fanahy masina izany androany. Divo fanahy masina izany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sitana ianao, sitana ianao, sitana ianao, sitana, sitana. Halleluja, halleluja, halleluja. Mankasitraka Tompo. Midinety ianao zao. Manomboka mana sitrana, manao falikakana. Satria anao misy aretina tsoanao, misy tongotra hitsinao, misy Tompo, misy fahasamponana manomboka averinao miloniny. Satria anao zay manao falikakana, fanamasina. Dia raiko mandrakizay ianao, dia raiko mandrakizay ianao, dia raiko mandrakizay ianao. Halleluja, 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 halleluja. Vavakitsika ho an'le olana, ho an'le olana. Le nampitomany ianao, le nandatsan'ny devoly ianao, manana finoana fahatokina. Fa amany olanao Jesosy zao. Mandray atanana anao izy. Halleluja, halleluja. Levony afo fanahy masina ny olana rehetra. Problema rehetra, problema rehetra, problema rehetra. Ara-panahy, ny ara-piainana, ara-kasy, ara-tokatrano, ara-pitiavana. Potika, levina, levina, levina no ny amin'ny rano Jesosy sy ny hery fanahy masina. Halleluja, 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 halleluja. Fanahy masina sotranao loha ranonay ianao, loha ranonay ianao. Tena fiainanay, tena fandresenay, tena fitahinao anay, tena fanandinanao anay. Sotranao fanahy masina, fanahy masina loha ranon Jesosy mamonjy, loha ranon Jesosy mamonjy. Halleluja, halleluja. Tena fiainanay
devoly fandresy manomboka androany tahina manomboka androany ho tonga ny an-danitra amin'ny antsara ho avoko rehetra